Taranja basketball nanomboka omaly sabotsy ihany koa ny fananana ho an'ny top 8 fidinany amboaran'ny filoha eo amin'izay taranja basketball izay rehefa taorian'ny fananana isaparitra nytoy tany play-off tany Fianaratsoa ary namoaka ireo ekipa valo sangany farany tafita hiatrika izany dingana farany izany izay tanterahana omaly sabotsy ka ifarana amin'ny alahady izao eto Antananarivo. Taorian'ny fivoriana ara-teknika nataon'ny Zoma hariva teo ka nizarana ireo ekipa iray vondrona dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nidingana fahamaranana na ny top 8 amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha na ny coupe du président 2017. Fantatra ary fa hiaraka ao amin'ny vondrona any ekipan'ny GNBC Vakinakaratra, TMBB Analamanga, Askuta Atsinanana, ny Kosfa Analamanga. Ao amin'ny vondrona B kosa no ahitana ny COSPN Analamanga, ASCB Boeny, MBTOL Analamanga ary ny SPBC Boeny. Vondrona tokana no misy ny ekipa vehivavy izay misy 5. Raha ho an'ny andro voalohany nataon'ny andron'ny sabotsy dia tahaka izao ny vokatra. Teo amin'ny vehivavy dia resin'ny fandrefiala tamin'ny 7-20 ekipan'ny JEA Analamanga. Nanaraka izay ho an'ny sokajy vehivavy ihany dia nomontsan'ny ekipan'ny MBTOL Analamanga tamin'ny 5-20 ny ekipan'ny Tamifa Amoriny Mani. Teo amin'ny sokajy lehilahy indray dia resin'ny SPBC Boeny tamin'ny 2-70 no 9-20 ny ekipan'ny MBTOL Analamanga. Teo amin'ny sokajy lehilahy ihany ty hitantsika amin'ny sary ity dia resin'ny ekipan'ny ASCB Boeny reto miakanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'ny 7-70 ny 4-20 ny ekipan'ny COSPN Analamanga. Tsikaritra fa mamendrim-piderana ny ezaka nataony reto zandrikely ny Boeny ireto. Eo ny faiza miaraka manana ny tanjaka ahafahana manohatra ireo zokiny ihany koa Ribila sy ny namany. Ho an'ny sokajy lehilahy indray dia vokatra tsy nampozina nandresen'ny ekipan'ny Kosfa Analamanga tamin'ny 9-20 no 4-20 ny ekipan'ny Askuta Atsinanana ireto miakanjo mena amin'ny sary ireto. Teo amin'ny hapaefam-potoana voalohany dia nieritreritra ny maro fa homora ho an'ny ekipan'ny Atsinanana ny andaviny miaramila, nitsombadika nefa izany tany amin'ny fiafarahan'ny lalao. Tahaka izao kosa ireo vokatra teo amin'ny andro faharoa natao androany alahady. Ho an'ny sokajy vehivavy ny MBTOL Analamanga namotsana ny ekipan'ny CRJS Atsinanana tamin'ny 7-20. Teo amin'izay sokajy vehivavy izay ihany dia ny JEA Vakinakaratra nandesiny Tamifa Amoriny Mani tamin'ny 10-20. Ho an'ny sokajy lehilahy dia lavin'ny TMBB Analamanga tamin'ny 7-70 indray ny Kosfa taorian'ny fandresen'ny ekipan'ny Askuta. Ho an'ny sokajy lehilahy ihany resin'ny ekipan'ny COSPN Analamanga tamin'ny 7-20 ny ekipan'ny MBTOL Analamanga. Amin'izao fotoana iresahana izao moa nanatanterahana ny lalao farany amin'ity andro faharoa ity ka hatroan'ny ekipan'ny GNBC Vakinakaratra sy ny Askuta Atsinanana. Avy hatrany dia itoy ka hiditra amin'ny andro fahatelo rapitso alatsinainy moa ity top 8 amin'ny coupe du président 2017 ity. Ny alakamisy kosa no hiditra amin'ny dingana am-pahefadalana ny fifananana mialohan'ny famaranana goavana ataon'ny andro ny sabotsy.